Maraba tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafalinana indray ary no izarana aminao ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro sy ny rivo-doza. Ao anatin'izay ary araka ny tahantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia mamakivaky mianandrefana ny rivo-doza Gombe. Tamin'ny nivoahany tany an-dranomasina dia nianahazo hery izy noho izay nivoaka any an-dranomasina izay tamin'ny 4 ora hariva teo ary dia forte tempête tropicale zany no sokajy nisy an'ity Gombe ity, zany hoe ny rivotra miaraka aminy dia 3.9 kilometatra isan'ora raha toa ka ny tafiditra kosa 310 kilometatra isan'ora. Tamin'izay fotoana izay dia tany amin'ny 420 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Mahajanga no nisy an'ny Fohibeny. Mikisaka mianandrefana hatrany moa ity rivo-doza ity ary tombanana ipakany morotsiraky ny Mozambika izy any amin'ny faraparan'ny herinandro any ary raha masakaiky hatrany satria raha ny tomban-davitra dia vinavinaina mbola iverina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izy aorian'izay. Tokony anaraka ny vaovao hatrany zany isika satria dia mety akasika ny morotsiraka andrefana indray izy amin'izay fotoana izay. Noho ny fisian'ity rivo-doza ity ihany koa dia mbola mafy zany ny fitsokon'ny rivotra raha ho an'ity an'io ity eny fankatramin'ny rapide sous-marin ary ho an'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy manontolo iny somary mikisaka kely aty amin'ny faritra melaka izay ho an'ny rapide toraka izany ihany koa mbola ho betsaka tanteraka ny rotsakorana ho an'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy rehetrarehetra iny noho ny tagovan-drahona miaraka amin'ity Gombe ity. Raha ny mikasika ny toetry ny andro amin'ny tsiporiany kosa indray ary dia mahazo vahana zany ny talio zany hoe ny oram-baratra misy zany no sisan'orana miaraka amin'ity rivo-doza ity ho an'ny avaratra andrefana manontolo ho an'ny rapide sous-marin. Anorana malefaka kosa ny Antala sy Analanjorofo sy ny faritra Atsinanana mandrahona ny tapany avaratry ny nosy manontolo ary mety hiserika ihany eny antsefatsefany eny ho maina tanteraka aty atsimon'ny nosy. Ny tolakandro kosa dia isy ny oram-baratra ho amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy ankoatran'ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana, ny faritra Androy, Anosy ary atsimo Atsinanana. Ho an'ny vinavina maripana kosa dia ahitana fiakarany any amin'ny 7.20 any aty amin'ny afovoan-tany ny ambony indrindra, 7.20 ka hatramin'ny 2.30 ny morotsiraka Atsinanana raha toa ka 7.20 ka hatramin'ny 5.30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy any atsimo no mafana indrindra 5.30 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro izay ihany raha ho an'ny zoma kosa indray dia mbola mitohy ny oram-baratra amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ty andrefana sy ny avaratra andrefan'ny nosy tratran'izany ihany koa ny ampovoan-tany ny ilany andrefan'ny ampovoan-tany tafiditra amin'iny ny ilany andrefan'ny Analamanga akaendrika orana talifon-drahona izy aty amin'ny Atsinanan'ny Analamanga sy Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana aty maina kosa ny atsimo Atsinanana, Anosy ary Androy. Ny maripana raha ho an'ny zoma kosa dia 20 aty amin'ny faritra afovoan-tany, 30 ka hatramin'ny 3.30 ny morotsiraka Atsinanana raha toa ka 30 ka hatramin'ny 9.30 ny morotsiraka andrefana, mahatrany amin'ny 30 zany any amin'iny faritra atsimo andrefana iny izay no ambony indrindra. Amarana ny toetry ny andro ary ho an'ny sabotsy dia tapany avaratry ny nosy manontolo no isin'ny oram-baratra, tapany atsimo kosa dia ifandimby rahona sy ny masoandro. Ny maripana manodidina ny 20 hatrany aty amin'ny ampovoan-tany ary 30 ka hatramin'ny 20 ny morotsiraka Atsinanana, 30 ka hatramin'ny 4.30 ny morotsiraka andrefana any atsimo hatrany aloha no mafana indrindra 4.30 degré Celsius. Makasitraka anao naraka izay hatramin'ny farany manasanao hatrany anaraka sy tapaka ny filazam-baovao avoakan'ny Meteo Madagasikara amin'ny manaraka indray ary veloma tompo.